Ny maraina teo dia miara-netana ny boriboritany fahatelo sy ny mpivarotra tetsy amin'ny Pochard ary Behoririka niaraka nanadio ny toerana ivarotana izy ireo araka izany ireo mpivarotra amoron-dalana niaraka tamin'ny komina sy ny sampana mpamonjy voina. Fanadiovana ny toerana ivarotana mba ahafahana miaina ao anaty fahadiovana ary tsy ho vesatry ny komina. Io ny tanjon'ny boriboritany fahatelo sy ireo mpivarotra amoron-dalana etsy amin'ny Pochard sy ny amin'ny Behoririka iny. Akoatra ny fanadiovana ny tsena indroa isan'andro mialoha ny varotana sy rehefa avy mivarotra dia misy androany ny hetsika fanadiovana niarahany boriboritany fahatelo sy ny sampana mpamonjy voina niaraka tamin'ireo mpivarotra. Tsy misy ny fanenjehan'ireo mpivarotra raha toa ka manaraka ny lamina efa napetraka hoy ny tompony andraikitra. Hetsika ity zany dia amin'ny mpivarotra izay eritreretin'ny olona hatramin'izay hoe mpivarotra amoron-dalana. Hatramin'izay ireo mpivarotra ireo dia miverina foana hoe tsy azo raha miasa fa mandoko tanàna vitsiny. Izao nefa zany pirofo aseho anay fa azo raha miasa tsara mivarotra rehefa misy ny fifampiresahana. Tsy misy ny fanenjehana mivarotra amoron-dalana eto amin'ny boriboritany fahatelo raha manaraka ny fepetra izay efa napetraka sy ny fanarahana. Ohatra ao anatin'izany tsy mahazo mivarotra any anaty arabe. Raha eto amin'ity mpivarotra ity zao dia efa misy limity eto dia izay mihoatra an'iny dia raofina avy hatrany. Fa izay manaja ny ao anatin'ilay fifanarahana moa dia afaka mivarotra kalalahana izy. Vonona ny ara-iasa tanteraka amin'ny komina ireo mpivarotra ary atao isan'andro ny fanadiovana hoy izy ireo fa isan'olana kosa no anatanterahana ny hetsika arahana tahaka izao. Izao hetsika izao dia natao isan'andro zany zay maraina raha vao miditra zay dia mamafy, raha fa mirava koa zay dia mamafy madio, fa isam-bolana misy ny hetsika iarahana amin'ny komina zany fitifirana rano isam-bolana efa ataonay fiainana mihitsy zany le fahadiovana sy ny zavatra napetraka zareo taminay. Aman'arivo ireo mpivarotra amoron-dalana manomboka eto amin'ny tsenan'ny Pochard ka hatreny Behoririka. Ao anatin'ny fanisana azy ireo ny tompony andraikitra avy ao amin'ny boriboritany fahatelo amin'izao.